Nanomboka ny volana desambra lasa teo kosa no napetraka teo anivon'ny CST ny kaomisionina parlemantera misahana fanadihadihana. Androany ary nanao tatitra voalohany ireo filohan'ny kaomisionina tsirairay avy. Efa metomboka avokoa ny fanadihadihana izay tanterahan'ireo voamera parlemantera misahana amin'ny fanadihadihana eo anivon'ny CST. Araka ny tatitra dia atora taratasy sy atota-kevitra maro nefa voarain'ny voamera misahana amin'ny fanadihadihana ny raharaha Alain Ramarson, ny raharaha Androany, ny raharaha olana amin'ny fananantany, ny raharaha fidradrana rena kibon-tany, ny raharaha fitantanana ny serana Sambo Tomasina ary ny raharaha Sirama. No Marian'Andriamatoa Alain Ramarson izay mpitarika ny komite ad hoc fa maro ny dingana izay atao amin'ny fanaovana fanadihadihana. Anisan'ny nomaria manokana ny fisian'ny fienona ny resaka antarby izay ataon'ireo parlemantera ao anatin'ny voamera misahana amin'ny fanadihadihana. Zatra voalohany aloha tianay mariana dia tianay manao aloha manaitra ny fitondrana na manao fitondrana fa zatra tsy azo leferiny eto amin'ny tany sy ny firenena dia fienona amin'ny telefona, écoute téléphonique. Misy écoute téléphonique eto Madagasikara ary zany ary nisy taratasy moa tany ivelany namafy ny zavatra teny hoe misy ny écoute ary zay koa mahita matsapa fa misy ny écoute eto firenetsika zay tsy ara-dalàna mihitsy zany zavatra zany satria ny fanaovana fienona amin'ny telefona ny olona dia efa manoitona ny fahalalahana ray sy ny fahafahana zay mazava ho azy ary mila alalana avatiminy mpanao lalàna zany zay vao afaka manao an'izany ka efa mampitandra zay satria misy dia tsy menatra manao an'io écoute io. Mifandimby nanao tatitra mikasika n'izay dingana vitany ny filohan'ny voamera tsirairay. Tamin'ity tatitra voalohany ity dia tsy nisy aloha ny anaran'izay tompon'antoka na ao ambadiky ny raharaha tsirairay avy. Raha misy ny ayahy mikasika ny fahafatesana dia tokony apetraka angina fotsiny. Mila ho alalinina zay mila ho amarinina ny ayahy mba hirindrany zavatra zay tokony ho arina na tokony hanamborana zay olona tokony ho samborina na anajanonana ny tsaho zay tokony ho aminy. Zay ny voalohany. Ny faharoa matony any andafy miresaka azy raha tokony ho izy ny fanjakana tokony hanampy zany commission d'enquête zany ahafantarana ny marina mba hampandry la voalohany vahoaka na ny ray aman-dreny zay ananjanaka ao atao ministre rahatry zay amin'ny hoavy zany dia mba afaka hiteny hoe fanjakana maro toetra ny fanjakana malagasy raha ny zanako no ao sanatria tsy ho fatifatany raha misy ny ayahy. Faharoa indrindra ny fanjakana no mirotra mitsangana manampy ny commission d'enquête mba hailany ayahy any amin'ny vahoaka mba hahafahan'ny vahoaka hatoky ny fanjakana. Zany hoe ny commission d'enquête zany raha jerena dia tokony transition tsy amin'ny fitera transition zao eo amin'ny exécutif sy ny vahoaka zany hoe mamaha ny ayahy mamaha mitebiteby ary mampirindra zavatra zay tokony irindra. Des centaines de milliers d'hectares ny tany eto Madagasikara namidy ny fanjakana amin'izao fotoana zao ka mila adidina lalina zany. Inona ny atao mahatonga an'izany? Iza ny manao amin'izany dia tsy maintsy avoaka fa zay ny vaovao farany misy amin'ny fotoana zao fa mbola ho raisina moa ny antota taratasy momba an'izany ka dia fa ny teninay foana raha teniko tamin'ny voalohany teo hoe zay marina dia tsy maintsy avoakanay, ny diso dia tsy maintsy ho ahitsinay araky ny tendrizariko napetraka teo. Ny lalàna tsy maintsy avoaka hoe zao dia araky ny lalàna no izy anton'izay miala tsiny kosa fa io tora-batavy any an-danitra zay tratan'izay fandikan-dalàna zay sy faniratsirana ny vahoaka malagasy ny firenena dia tsy maintsy miara zay vokan'izay zay namafirivotra dia tsy maintsy tsinjatadio. Ireto parlemantera ireto dia mitaky ny tokony hanatanterahana fivoriana tsara mpitaona eo anivon'ny CST sy ny CT. Araka ny nambaran'Andriamatoa Alain Ramarson dia momba ny fitantanam-bola-panjakana no takian'izy ireo mangarahara ary tokony tiniana ao anatin'ny fivoriana tsara mpitaona io.